Ampitiavana tokolasy toboko vavy no anlorana ny araba amin'ity takarivan'ny alarobia 10 novambra 17 ity. Ampitiavana ihany koa no anasananao anaraka indray ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny fahitalavitra MATV. Ankoatran'ny zavantranga teny amin'ny Coliseum Matsonjombe ny sehatra ny fampianarana dia hoentina amintsika ihany koa ny zava-misy teny anivon'ny lapan'ny anteny miram-pirenena teny izay mahaberesaka ny mpanara-baovao ihany koa amin'izao fotoana izao. Ny lafim-baovao mahakasika ny toetrandro izay tsikaritra dia nanorana ny tapakandro ariva teo. Misy ihany koa ny akom-baovao mahakasika an'izay ny sehatra ny toe-karena tsy adino ihany koa ny mitondra izany amintsika amin'ity takariva ity ny tontolom-baovao ara-politika ny zava-misy eny amin'ny lapan'ny anteny miram-pirenena eny no anomboantsika ny fampahalalam-baovao raha amin'ity takariva ity. Efa tratra ny fetrisana fahana mampitsahatra ny toerany ny bromatry ny anteny miram-pirenena antony maromaro no nanosika ireo solombavam-bahoaka iroso amin'izany ary mitombo anisa trano ireto solombavam-bahoaka mangataka ny ialany ny bromaritry ny anteny miram-pirenena ireto raha tsika ny sary. Ny amafy ny feo amin'ny irosoan'ny solombavam-bahoaka amin'ny fanonganana ny bromaharitra eo anivon'ity andrim-panjakana ity. Ny tsy fangaraharaana amin'ny fitantanana ny tsy fiarovana ny zon'ireo député maro anisa no anisan'ny antony voalaza mahatonga ny fikasana fanonganana bromaharitra. Raha ny nambaran'ny député ny Kongo Razafitsiandraofa Jean Brunel dia toy ny fanovana ny filohan'ny anterimenandoholona no tian'ireo député miaraka amin'ny fitondrana tanterahana ary mailo izy ireo manoloana ny fanonganana ny bromaharitra. Maro zavatra tsy lavorary amin'ny fitantanana raha tsy teny ohatra hoe eo amin'izay anjara sy ho tombontsoa izay tokony ho azo ny solombavam-bahoaka tsiraidray raha tsy teny afa-tsy ny hoe fivoahana fantana iraka ny ivelany fandehanana amin'ireo fivoriana samihafa izay andrasany ny anteny miram-pirenena anjara. Eo ihany koa ireo fijerena manokana satria natsapan'izany zany ny solombavam-bahoaka sasany hoe misy anjorom-bala dia misy ohatra hoe avaram-pampina kokoa dia ambon'izany rehetra zany no hoe tsy mbola misy mihitsy na dia voalaza ao anatin'ny fitsipika ifamfihezana ato ary hoe misy tatitra tokony eo atao ny bromaharitra mikasika ny fitantanam-bola eo anivo ny solombavam-bahoaka rehetra dia mbola tsy nisy mihitsy zay zavatra zay dia lasa be zany ny aya ary tafatoetra zay aya zay mikasika ny fitantanana amin'ny ankapobeny na ny raharaha anatiny zany indrindraindrindra ny resa-bola. Nilaza kosa ny député Milavonjy Philobert fa malalaka amin'ny fanapahan-kevitra na hanovana tsy ny bromaharitry ny anteny miram-pirenena ny député. Ny solombavam-bahoakany tsy ferana amin'izay fomba fijeriny sy fomba firetseretany ny toe-draharaha rehetra misy eto amin'ny firenena ka na ny ato anatin'ny anteny miram-pirenena dia afaka mahita ny fomba fahitany azy ny tsirairay. Raha ny feo mandeha eo anivon'ny anteny miram-pirenena dia efa tratra ny fetrisa Andrasamanila ahafahana miroso amin'ny latsabato fanonganana ny bromaharitry ny anteny miram-pirenena tarihin'ny Rakotomamonjy Jean Max.